fiatombohan'ny tantarana Malamanasa dia tany io dia tany Tonga Gabenay tamin'ny 1939 zay tany nirefy 53 hectares dia io olo drandran'ny olona Malamanasa isan'andro izy eo amin'ny 42 sasany amin'ny 42 fotsiny izy io satria mety dia tsanotana dia anatoraka fa ny partie an'ilay 42 zany dia tany izay lovain'ny olona amadimapolo zay ny mpandroaka zareo dia représenté anazy fotsiny manana boky tany izahay ara-dalàna olona boky tany amin'izany ary ao anatin'io daholo mombamomba ny tany rehetra mety ambony hatramin'ny état français ny tany teto Madagasikara zareo miteny mibody ny tany raha tsy ny tompo fa ny olona tompony tsy mibody ny olona tompony dia manana zofototra amin'ny matompony anazy misoratra aminay ilay tany izahay 50 ka izahay zany no tena antsoina hoe tompony zavatra misy ankehitriny dia misy squatter eo amin'ny taninay ao maromaro izy ireo maro dina ny fanataonay nanao sommation interpellative zay nampahafantatra an'izy ireo hoe izao ny tokony ataonareo azonareo atao amafisinay tona fa maro ny olona efa nanao régularisation ao amin'ny taninay eo maro izy ireo fa izy ireo fotsiny tsy nogaoga ny amboniny tapiny tena zay efa navita zay efa nanao zay efa nanao sisisa ka manentana andreo vahoaka zay daraka le hevitra ny tena fa tsy misy tsony ny azony atao amin'izao situation zao satria milatsa izy ireo fa izahay miditra mikeliny izahay mitondra fipy izahay mitondra hery famoretana tsy mitondra hery famoretana fipy izahay fa mijoro araky ny lalàna ary miaro ny fahamarinana izahay miaro ny fahamarinana izay ampianentana ny andreo vahoaka Malamanasa hoe zay hoe miroso amin'ny régularisation fa azo tanterahana tsara izany araky ny lalàna terrain titré borné izy io fa tsy terrain domanial fa fitahan'ny olona fotsiny ianareo aminao hoe procédure na terrain domanial nefa terrain efa titré borné manantompo araky ny lalàna misoritra amin'ny olona velona fa tsy olona maty intsony efa vita mutation ary izahay dia mpandova ty arina izany hoe ny olona nikarakana izy eo dia ny ray aman-dreniny ny bebe anay ny dadanay fa rehefa tonga fotoana nalasan'izy ireo dia ankehitrina tonga fotoana zay mahatantovanay dia nomena procuration zay ikarakara hitady vaholana miaraka amin'ireo olona ireo betsaka ny olona fandrozana ny amin'ny fampitena betsaka izy eo ary maro ny mbola ho avy ihany koa maro efa niantso anay tatoato ka manentana anareo izahay tsy ho fitahan'ny olona aza mividy intsony amin'ny olona hafa na zay olona ao azy fa manantony anareo anay raha vo hitanareo hoe terrain 42 dia fa mila mailo isika zay mba tsy hovoan'ny escroquerie na ny fanambakana ka ho very fananana ianareo rehefa dadako sy ny dadana tambola fa bebe anay karakara taloha dia zareo zany no nanana ny fahefana hikarakara izy ireo tsy afaka milika amin'izany izay amin'ny mahazanaka anay fa rehefa tonga zany fahafatesan'ny ray aman-dreny sy zoky dia mifidy ny tanakaviana io makarakara amin'izay tanay izay no natonga ny olona mahita anay hoe io zareo fa tonga ary nampiova fotsiny tamin'ny tonga amin'ny toerately izao izay dia présent foana matetetika eo amin'ny toerana ary tonga izay dia manao action tena hoe mazava misy olona te hifampiraharaha dia mandosina izay dia hita eny ambony terrain zao izay mijery izay tamin'ny sommation interpellative izay nanatsika tena niaraka nijery mitsy aizy ty aty izy mipetraka ohatratra zao zany ny zavatra misy eto amin'ny tany eto io zany normal be mitsy ny olana miteny kaizina foana nareo tamin'izay fa rehefa tonga ny toronaina manomboka tamin'ny 2021 mena procuration zay dia tonga izay dia présent zay ankehitriny izay no mahatonga ny olona mahita foana le soiary madambola ankehitriny satria izahay miaraka amin'ny mission ihany izahay manana procuration représenté fanakaviana amin'izay fomba ny tany io tsy misy afatsy ny sapatrarany tsy haiko fananatany sa biby sa ny manao jiro lava tamin'izany fotoana izany fa ny fantatra fosiny ankehitriny zay zay tsy te anatsikeranizana izy fa tsy izahay no namoaka ny jiro lava fa fantatra ankehitriny dia efa nisy annulation na certificat fotsiny tomboniny taninay à l'initiative ny commune Tamatave 2 izany hoe monsieur le maire zany nangataka an'izay teo anivony fitsarana ny annulé zay certificat français anankiroa mivoaka tamin'ny taninay ary ankehitriny efa tamin'ny fotoana moa zany zany décision de justice zany mivoaka efa annulé certificat français tao ambony taninay mbola mafisiko teto tsy izahay nangataka an'izany annulation zany fa
commune nangataka ny annulation na certificat foncier na zoro lava io teny fitsarana ka nazon'ny commune décision de justice nana foana certificat foncier ambony tany.